Raha mipitsy kosa no isokatra amin'ny fomba ofisialy ilay hetsika ara-barotra tsena be ny sakafo sy ny lakozia izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina manana ny mampiavaka azy ity andiany faharoa ity araka izao fanazavana hoentiny mpikarakara izao. Andian'ny faharoa marina moa ny tsena be ny sakafo sy ny lakozia izay atao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny 1 2 3 4 ao avy izao. Ohatra isan-taona moa ny tena mampiavaka ny hetsika moa zany dia hoe entina mifandraika amin'ny resaka sakafo sy lakozia irery ihany ny hita ao ary ny entana amidiny rehetra dia amin'ny prix d'usine avokoa. Ankoatran'izay koa moa zany dia ny hoe misy ny be idiranao iny dia afasanao misarika tombola ary satria mbola resaka sakafo sy lakozia moa zany io dia misy dégustation gratuite koa zany ao. Amin'ity taona ity moa zany ny tena mampiavaka anazy dia ny fisina antsoina hoe concours de cuisinier amateur. Izy io moa zany tiako tsy pianetsana fa ny fisoratanana dia ny alakamisy ray aogositra irery ihany, zany hoe rapitso zany manomboka amin'ny 5 dia tsara ho tonga aloha ihany zany areo misoratra anarana satria 500 eo no raisina ho mpandray anjara zany ferana amin'izay ihany zany le izy ka raha te handray anjara zany ianao dia mitondra pièce d'identité zany hoe karapanao raha olon-dehibe, carte d'étudiant indray ohatra ka mbola ankizy dia tonga amin'ny lapan'ny fanatanjahantena zany dia manao inscription zany izay fotsiny ihany zany no ataonao. Mandritra ny concours moa zany dia fitaovana indray dia fetoan'ny mpikarakara ary loka goavana ny azy amin'io toy ny frigo grand format ao koa ny lafaoro sy ny kojakojan-dakozia rehetra.